Manolotra ny raha tompoko azo vahana ny tsioka avy atsimo atsinanana atao anatin'ny 3 andro avy mazava ho azy fa somary maloka ny andro amin'ny akapobe no anilana atsinanany voatansy amin'ny amorontsiraka atsinanany Madagasikara. Mety arahana orana malefaka mihitsy aza moa izay indraindray any amin'ny amorontsiraka avaratra atsinanana sy afovoany atsinanana. Etsik'ilan'izay dia somary angatsika ihany aloha ny alina sy ny voamaraina fa mety ahatsiaro hafanana kosa rehefa atoandro. Raha mahakasika ny rotsakorana indray dia tombanana iverina tsikelikely ny rotsakorana manenka amin'ny faritra maro eto Madagasikara manomboka amin'ny zoma ho avy izao makany amin'ny faran'ny herinandro. Andao jerena amin'ny antsipiriany arany vina tetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Azo orana malefaka ny any amin'ny manodidina Sambava, Antalaha ary Ambatsoa. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ho an'ny ilany atsinanany afovoantany sy ny amorontsiraka atsinanana. Mety arahana herikerika manify mihitsy aza moa izay indraindray ho an'ny manoro ny faritra Ivatovavy Fitovonany atsimo atsinanana ary ny ilany atsinanan'ny Amoronmany Matsiatrambony sy mipaka hatrany Taolagnaro. Ny ilany andrefana sy ny faritra avaratra andrefana moa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny na iban-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia andrahoana mety arahana orana tandrifin-drahona ny any amin'ny faritra avaratra Madagasikara, zany hoe any amin'ny faritra Diana, Sava, Ambatsoa ary ny tapany avaratra ny faritra Sofia. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny, mety holalovandrahona ihany amin'ny takariva ho an'ny ilany atsinanany afovoantany sy ny morontsiraka atsinanany nosy. Raha mahakasika ny maripana indray dia somary angatsika aloha ny voamaraina manodidina amin'ny 4 degré zao maripana ambany indrindra ny Vakinakaratra, 9 amin'ny Fianaratsoa ary 9 kosa ho an'ny Analamanga. Maripana moa indrindra moa an'ny afovoantany dia tsy ohatran'ny 5 degré, morontsiraka atsinanana eo anelanelany 2 hatramin'ny 3 degré ary eo amin'ny 2 hatramin'ny 4 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'izao fa manodidina eo amin'ny 5 na 30 degré maripana ambony indrindra ny Sofia, Betsiboka ary Menabe. Amin'ny vinantetry ny andro ny alakamisy kosa indray ary dia saika ho maina aloha manerana ny nosy fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia iseho tsikelikely ny orana tandrifin-drahona mety arankotroka indraindray ho an'ny tapany atsimony afovoantany sy amin'ny ilany andrefan'ny nosy iny. Ny orana tandrifin-drahona efa mahazatra any amin'ny manodidina nosy be Sambora moa dia hitoetra hatrany. Mety ahazo orana tandrifin-drahona ihany koa indray ny aty amin'ny faritra Sava, Ambatsoa, Analanjorofo ary Toamasina. Ny vinany maripana tsy dia misy fiovana misongadina raha noharina ny alarobia fa manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 20 degré ho amin'ny faritra anatiny, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny ilany andrefana. Ananika 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka sy Menabe. Andao faranana ny vinantetry ny andro amin'ny zomary izay araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia tombanana iverina tsikelikely ny orana tandrifin-drahona mety arankotroka indraindray ho an'ny faritra maro eto Madagasikara ankoatrany any amin'iny morontsiraka andrefana sy ny tapany atsimony Madagasikara iny no ho maina ny andro amin'ny akapobeny. Raha mahakasika ny maripana dia tombanana hiakatra tsikelikely ny maripana ambony indrindra manerana ny nosy eo amin'ny 14 hatramin'ny 17 degré zao ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana, 20 hatramin'ny 5 degré ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 30 degré eo foana maripana ambony indrindra ho an'ny faritra Menabe sy Betsiboka. Izay ny mahakasika ny mety ho toetry ny andro fa araka ny efa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro atolotra anao indray ny tahan'ny falitondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Ambany amin'ny akapobeny ny tahan'ny falitondrivotra ary azo lazaina ho tsara izay kalitaon'ny-rivotra izay teto Antananarivo. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy jerena dia vinavinaina hijanona ho ambany hatrany izay tahan'ny falitondrivotra izay eto Antananarivo. Dia izay indray ny vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy mamefy taonanao ho manaraka indray veloma tompoko.